manolotra ny alaba tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao-an-tsary ny televizora malagasy indray no miditra ao an-tokantranonao amin'izao amin'ny ray ora tolakandro izao mpanajana no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany ny raharam-pirenena avy hatrany no ndeha isataratsika ny vaovao-an-tsary amin'izao atoandro izao araka ny fampitam-baovao navoaka ny teo anivo ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika dia ny alakamisy teo dia tsinjo fa nisy drone nanaraka ny fiara nitondra ny filoha ny fanavaozana ny colonel Randrenirina Mikael Fatsiela dia ny sitaka niala izany drone izany omaly ariva indray dia hita maso indray fa nisy drone miisa roa manaraka ny fiara nitondra ny filoha teny amin'ny faritry ny Lasity Vandriny ka avy hatrany dia notifirindreo mpiambina ny filoha ireo drone ireo saingy sidina tena ambony no nataon'izy ireo ka mbola afaka ny sitaka niala izy ireo ny roso hatrany ny fiaran'ny filoha sy ireo fiara hafa mpanaraka azy ary mbola nahatsinjo drone iray ihany nanao sidina tena ambony sady lavitra marihana fa tonga somatsara atao atokantranony ny tenany ary mivelatra araka ny tokony ho izy ny fiarovana izany tokantranony filoha izany ireo tompona ndraikitra amin'ny fampandriana fahalemana moa dia nanao ny fikarohana avy hatrany ny toerana mety ny voandreo drone ireo araka ny fampitam-baovao navoaka ny fitaleavan'ny serasera ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika fa hiazo any Morondava avy hatrany isika izao nandritra ny hetsika maro lafy mifototra amin'ny fampandrosoana ny faritra Menabe izay tanterahana tao Morondava ny farany volana Jona teo sehatra raha toekarena mitondra fampandrosoana ho an'ny faritra ny fizantany ka no izany ministry ny fizantany sy ny asa tanana notsidihana ireo trano fandraisam-bahiny tany Morondava fitsidihana izay tafiditra ao anatin'ny fampanarahana-dalàna Isabelle Jouda Celestine Lemanabery ary Andro Marson solon-tena televiziona malagasy any Morondava no mitatitra izay vaovao izay tafiditra fanatsarana ny sehatry ny fizahantany ny fijerena sy fanaraha-maso akaiky ireo trano fandraisam-bahiny hoy ramatoa ministra nandritra ny fidinany taty Morondava ary nanentana ireo mpisehatra amin'izany aorian'ny Morondava dia hitsidika ny distrikan'ny Miandrovazy izy ireo ho fanamafisana hatrany izao ezaka izao tao anatin'izao diana izao moa zany tsy afaka iresaka fentrosika raha tsy misy ny contrôle fanaraha-maso ary dia ninentina mihitsy ny talemisana an'izany ary tao anatin'ireny iraka reny zay le hoe sady makakitay no mila laingo dia nihiraka nirana tamin'ny président teo fa tetsy ankilany dia efa misy ihany koa zany ny ampahany amin'ireo fanaovana fanaraha-maso ny trano fandraisam-bahiny ireo natao ny taleta ty antoerana mazava loatra fa rehefa tsy manara-dalàna dia misazy no mandeha misy fifampiresahana fifanatona fa rehefa tonga any amin'io tsy maintsy mandray fepetra dia anjara ny fitaleavana no mijery an'izay miala eto zao raha tsy diso dia mbola hanoinjio any Androvazy ao anatin'izay fanaraha-maso ny trano fandraisam-bahiny izay satria izay foana ny averiko hoe mba tsy hoany amin'ny kalitaon'ny fandraisana no klematsika dia andao atao zay azo atao rehetrarehetra afahana manatsara an'izay kalitao zay tombony ho an'ny faritra Menabe ny fisitrahan'ireo mpiseradia fiofanana araky ny nampahafantariny tompona andraikitra tsy hanala-baraka ny faritsika tianareo mba ny mahay ireo mitary-dalana satria maro mpizahantany atao faritsy aby misy ny avy eto amin'ny Madagasikara tsy ambanin'izay koa ny avy any ivelany ny fahaiza-manao anareo dia tokony mipetraka hatrany amin'ny professionnalisme satria asa izy io ary asa ahitana taratry ny faritra misy atsika hanamafy ny fiaraha-miasa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany rehetra ho fanatratrarana ny tanjona ho an'ny faritra Menabe lafi ny toekarena izay hatrany ny sokatra ny tompiotazana lavanila maintso tany amin'ny faritra Tsinanana tany Brigaville raha ny marimarina kokoa nandritra izany fisokafan'ny tompiotazana lavanila maintso izany dia natao ampahibe maso ny adivarotra amin'ny vidiny amarotana ny lavanila maintso Emile Josla teto amin'ny commune Ambonivohitra Brigaville no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tompiotazana lavanila maintso ho fanatanterahana ny didim-pitondrana laharana fa 470 tamin'ny 12 ny volana Jona 4 izay navoaka ny faritra Atsinanana amin'ny fisokafany tsenan'ny lavanila maintso
ka nitetika asa pictoava tia ny banky iraisam-pirenena vola miasa ty amin'ny faritra Atsinanana no nanome ny tantsoroka ny ARV amin'ny fisiany tsena Araimaso ka natao ampahibe maso teo anatrehany solon-tenam-panjakana avy amin'ny faritra Atsinanana ny komina ambonivohitra Brickaville ary ny mpanagom-bokatra sy ny taon-tsapamboly ny ady varotra malalaka amin'ny vidiny lavanilina maitso. Tapaka izao fa 703 ariary no hakany ireo mpandraharaha ny 1 kilao amin'ny vidiny lavanilina maitso. I Brickaville raha teo ahitana kalitao tsara amin'ny lavanilina. Teto anivon'ny faritra Atsinanana no nivoaka ny lavanilina tsara indrindra mialohan'ireo faritra enitsika amin'izao fa hoe any Sava no malaza amin'ny lavanilina. Raha tsy teny manokana isika dia atao amin'ny commune Masomeloka no nanomboka ny fambolena vanilina voalohany teto Madagasikara. Ka izany no mahatonga anay eto anivon'ny faritra Atsinanana raha mitady ny vahaolana ny amerenantsika indray ny lazan'izany lavanilina eto anivon'ny faritra Atsinanana zany. Ny fitondram-panjakana amin'izao moa dia efa miezaka ny mitady vahaolana. Eo ny fisian'ny ARV na ny Alliance Régionale de Lavanie. Eo ihany koa moa ny fisian'ny AVM na ny Alliance de Lavanie Malagasy. Ireo sehatra ireo dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana mitady izay vahaolana anatsarana anty sepiarina lavanilina ity ary ampirisina antsika mpamboly mba tsy raviravin-tanana. Anjaran'ny mpanagom-bokatra kosa no mandoa ny hetra 520 isan-jato ho an'ny commune raha 530 isan-jato kosa ho an'ny faritra. Fampivelarana ny sehatra ny Jono indray velatra bebe kokoa aty Afrika ny tsenany hazandrano avy aty Madagasikara raha toka teo amin'ny tsenany Europa no nahafantarana antsika hatramin'izay. Fantatra izany nandritra ny fiofanana nataon'ireo teknisiana sy tompon'andraikitra raha ity fanampanazavana ity. Tohina fanapakevitra ny raisina nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny ranomasina izay tanterantsika teto Madagasikara sy tany Mombasa Kenya tamin'ny volana Jona. Nandritra ny volana Jona tokoa dia nandray anjara betsaka i Madagasikara amin'ny fitsonjovana ny hoavin'ny ranomasimbe anatin'izany ny Ocean Indien sy ny Canal de Mozambique. Nankalaza ny andro iraisam-pirenena amin'ny ranomasina isika dia tao alohan'izay nisy ny herinandro manokana natokana ho an'ny ranomasina izay colloque lehibe iray izy io iraisam-pirenena nitanterahana niaraka tamin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika sy ny ministera ny joro sy ny toe-karena manga. Niresahana manokana ny famaritana ny plateau continental antsika malagasy. Taorinan'izay dia nisy ihany koa ny délégation nantaritina Andriamatoa Ministra ny joro sy ny toe-karena manga tany Mombasa nandritra ny fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny ranomasina andiany faraika amin'ny folo izay nandraisana ihany koa fanapakevitra lehibe mahakasika ny fampandrosoana ny sehatry ny joro sy ny toe-karena manga. Ka ity fiofanana iarahana amin'io aby raha ity izay nanomboka omaly ary ny farana androany dia isan'ny fanapakevitra ny raisina ho tombotsoan'ny Madagasikara manokana. Izy ity dia fiofanana mahakasika ny afadata izay vovonana anankiray iombonan'ny Afrika mahakasika ny fikirakirana ny antotanisa eo amin'ny sehatry ny Jono sy ny fampamokarana ny atirano. Inona ny tombontsoantsika ao anatiny? Ny mpiara-miasa eo anivon'ny direction misana ny statistika sy ny étude de planification aloha zany no mandray anjara anatin'izay fampiofanana zay ho fanina ireo olona ireo mba hikirakira ilay plateforme afadata mba ahafahantsika miditra eo amin'izay fivovonana izay ny tombony dia ity rehefa tafiditra ao anatin'ny vovonana i Madagasikara izay marina eto fa isika ny firenena fahavalo ho ampidirina ao anatin'ny plateforme io. Ny tombony ho antsika dia
afaka isika misokatra amina tsena iraisam-pirenena eo anivon'ny vondrona afrikana amin'ny fanondranana amin'ireo azan-dranotsika tsy mijanona amin'ny arena avy amin'ny ranomasina ihany fa misy ihany koa ny arena anaty rano avy amin'ny ranomamy izay tsy lazantsika fa tsy ny tilapia sy ny karpa zany dia izay ny tombony lehibe ho atsika efa betsaka ankehitriny ny piopitrondro izay mamokatra amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ary manontany anay hoe atao aiza ny vokatra marina fa mbola latsaka tsy ampy ny finanantsika trondro eto Madagasikara fa ity dingana ity kosa dia mbola hanampy antsika mpandraharaha hisokatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena afaka anondrana azan-dranomamy sy azan-dranomasina makany amin'ireo firenena afrikana matanjakantsika no ity fidirana ao anatin'ny plateforme Afadata ity. Fokontany 12 anatin'ny commune Valo iasan'ny WHH no sitraka ny tetikasa Prona M na ny projet d'amélioration de la nutrition par l'agroécologique et l'éducation alimentaire à Madagascar amin'ny distrikany Vangaindrano vola mitetina €20 no entina anatanterahana izany tetikasa izany hatramin'ny volana Aogositra 2020 sy 2020 fanadadiana Menacien Proust. Raha ny toetany aty amin'ny distrikany Vangaindrano dia voasikazy hoe mamokatra azy volena aty ny akamaroan'ny fambolena na ny voliavitra na koa ny volifanondrana. Efa maro ihany koa ireo tetikasa nanampy ireo tantsaha amin'ny teknika moderna nefa raha ampitahina amin'ny vokatra miakatra dia mbola tsy maharaka ny ponina izany ka hatramin'izao dia mbola tsy tafiala amin'ny faritra anjakany sy fanjarian-sakafo ny faritra Antsimasinanana. Atsikasa mahakasika izany indrindra no tanterahany WHH izay nampiditra indray ny tetikasa Pronem hampiofana tantsaha pitarika 20 amin'ny tokantrano fito amin'ny 330 ao anatin'ny commune Valo ato anatin'ny distrikany Vangaindrano sy ampandray andraikitra feno ny ben'ny tanàna voakasika izany tetikasa izany. Ny voalohany amin'ny andraikitranay ben'ny tanàna aloha dia amin'ny fiaraha-midinika ny safidy amin'ny fokotany izay iaraha-miasa anaovana ny tetikasa satria efa misy ny masotsivana izay ataon'ny WHH ary manamafy izany no tena andraikitranay. Faharoa manaraka an'izay ao ny fanamahivanana ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ifotony paikady hoentina anatanterahana an'ilay tetikasa. Fahatelo manaraka an'izay dia ao ny resaka fanjohinana ny tombana mba hisoroana ny fandaniam-poana na ny fiviliany tetikasa amin'ny tsy tokony ho izy. Vola mitentina valohetsy iro no vasiany PMG amin'ny alalan'ny GZ no anatanterahana ity tetikasa ity mandritra ny 20 volana ka volana ifanometanana amin'izany ny solotena mpanjakana antiantoerana mba hantratrarana ny tanjona. Fa mahakasika ny tetikasa fiarolova kosa indray amin'ny distrikany Borziny any dia nahatratra 70 ny vokatra azo raha nanao tombana ireo mpiara-miombonantoka tamin'ny tetikasa nandritra ny taona ny asany tamin'ireo commune 10 any amin'ny distrikany Borziny ny ena ny fanimbana atiala ary afaka nampitombo ny fiariny ireo tantsaha ankehitriny tapitra ny tetikasa izay notohanan'ny FD miaraka amin'ny expertise France ka mangataka ny mbola nohizana izany ireo nahazo tombotsoa tamin'ny tetikasa raha ity fanadadiana hoentiny Adrien Rasoul Miandrosoa sy Ibrahima Omaraity. Paputa amin'ny fomba fiasan'ny tetikasa fiarolova na ministera misagna ity tetikasa ity ny solotena mpanjakana aty antoerana indrindra ireo commune 10 izay nahazo tombotsoa mivantana tamin'ny tetikasa fiarolova taty amin'ny distrikany Borziny 5 fony febtoagna izay niasany araka ny feony ireo tantsaha nahazo tombotsoa tamin'ny izany. Androany tetikasa fiarolova izay nentin'ny LFL Madagasikara ny raha tamin'ny ingénieur itso taty amin'ny faritra ny PPG. Tao anatin'ny roa taona nanaterahana tetikasa misy ny vokatra azo tao anatin'izany eo ny fanambolena ny zanakazo tao anatin'ny 17 hektara. Teo ihany koa ny fampiafana andreo tatsapapita ary ny fananganana andreo groupe de parna communautaire. Nilain'ny olona tetikasa ary faly ny olona tao anatin'izay fotoana izay
misy ihany koa nefany amin'izao fambaranana zao no nangataka hoe manakory manahoana ny aorinan'ny tetikasa afapo ihany koa izahay tonga tetikasa taty amin'ny faritra ary tsapany atao ihany koa raha ny tenin'ny manam-pahefana ty amin'ny faritra fa afapo zareo tamin'ny vokatra azo tao anatin'ny tetikasa ny henany fahasamban'ny tontolo iainana ary ny tombo ny vokatra azon'ireo tantsaha izay nampiasa ny teknika mpambolena nampianarin'ireo teknisianina fiarylova araka ny fijoroana vavolombelona nataony irena azo tombony soa izahay any amin'ny mevarano hely tena nanao ary nanao andrana amin'ny fampianaran'ireo fiarylova reo amin'ny fambolena katsaka manara-penitra izay ara-teknika ampiarahana amin'ny zezika tena nahomby ny fampianarana kapoaka raiky tena naboaka zany katsaka emina gony zany voalohany zahay namboly vary tany mahalany telo daba ny hikitsegny zara hely ahahazo raha tokony hitarizagna zaza raha fa tonga ny fitetikasa fiarylova nampianatra zareo vary telo kilo natany eo amin'ny tany nanaovanay vary telo daba i vary telo kilo i zany naboaka vary emingony nyrefeo ny tantsaha ny mpitondra fanjakagna aty amin'ny distrikany Boriziny nandritra ny lanonam-pamaranana izao tetikasa izao mbola mangataka hanohizana ity tetikasa ity indrindra ny hagnitarana izany amin'ny kominina hafa satria tsapan'izy rehefa mbola tokony hisy ny fagnaraha-maso teknika mpambolena amin'ny ireo izay efa nisitraka izany izany any amin'ny distrikany Boriziny antsika ho famporisihana ireo tantsaha amina commune 10 ao mandrafitra ny distrikany Boriziny dia nomena fampiofanana sy fampitaovana ireo tantsaha mpampita na ny paysan relais izay fiara-miasa ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny sehatra tsy miankina ny tanjona dia ny atongavana tanteraka amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo eto Madagasikara Adrien Rasolomandrosoatra any no mitatitra izay vaovao izay miantoka ny fiainan'ny vahoaka ny asa fambolena ka mendrika tohanana ara-pitaovana sy fampiofanana ireo mpamboly noho ny fiara-miasa misy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra tsy miankina dia ny tetikasa fiarylova izay miara-miasa amin'ny LFL Madagasikara nahazo fiofanana sy fitaovana toy ny bisikileta misa 520 ary ny fitaovana fikoroham-bary ireo tantsaha amin'ny kominina 10 aty amin'ny distrikany Boriziny ny tanjona dia hanitatra ny fahalalagna amin'ny tantsaha tsirairay amin'ny fambolena tsy manimba ny tontolo iainana nandritry ny fanatanterahana ny tetikasa araka ndraisana toy nisy ny fampifanana andreo tantsaha-papita ireo tantsaha-papita reo nandray anjara amin'ny fiara-miasa iara-asa feno amin'ny ministeran'ny fambolena sy fahaleovantena ara-tsakafo izy ireo satria ireo no andry iankinan'ny ministera ety fotony izy ireo iara-asa ministera amin'ny fampitana andreo teknika mpamokarana mahomby amin'ny fiaran-dalana amin'ireo tantsaha namana ihany koa dia izy ireo ihany koa no anisan'ny ampita an'ireo filana aty anivany amin'ireo tantsaha ampitan'izany any amin'ireo teknisian'ny ministera amin'ny alalan'ny fitaleava-baritry ny fambolena sy fahaleovantena ara-tsakafo izay fiara-miasa feno izay no ahafahana manatanteraka ny paikady miharatsy sady efa miasimba vokatra ny akora simika ny tany fambolena aty amin'ny distrikany Boriziny ilaina araka izany ny teknika mpambolena manaraka ny fiovaovan'ny toetrandro vahoaka amin'ny pôly berger ny vahoaka maranisa mpamboly avy ny fototra velon-tegna amin'ny fambolena lena tonga zay tsy salasala tsy hanatsara aminay fogna mahatantsapapita fa hanaparitaka izy amin'ny vahoaka amin'ny pôly berger satria taninay ty fa komasy nihindanja le vokatra miakatra vokatra tany efa reraka iasana isan-tagno fa tsy misy reto efa tonga le fampiaranay teknika zany nofany amin'ny alalan'ny fagnamboarana zeziky ankoatran'le zeziky tena omby nazatra zay taloha nofany amin'ny alalan'ny fagnamboarana compost antenena araka izany fa hagnova tontolo ny fambolena aty amin'ny distrikany Boriziny ny fiantraikany izao tosika maro lafy izay azony ry tantsaha avy tamin'ny tetikasa fiarylova izao vaovao ara-tsosialy vokatry ny aitrano miverimberina tany amin'ny fatrana Lanjirofo indrindra ny tao feno arivo atsinanana dia nanolotra moto pompe 10 ny solombavambahoaka ny feno arivo atsinanana ka samy ahazo tsirairay avy ny fokotany 10 ao amin'ny tanànany feno arivo atsinanana ho famonjena aingana raha misy ny trangana aitrano fanadadiany Edy Ramananjavy
noho ny tsy mpanana ny tanàna ny Fenerive-ny pompier dia hanolotra motopompe 10 ho an'ny fokotany 10 amin'ny commune ambonivohitry Fenerive fatra Analanjorofo nisy olombavoaka Angelika Michel ho famonjena amin'ny famonoana ny afo raha sanatria misy ny loza mahakasika ny haitrano. Magnoloana ny toe-java-misy takatoato aketo an-tanànan'ny Fenerive manana didy mamerina trano ny fankarerezana nireo traboigna ny tegnanay amin'ny loza izay nahazo ny tokantrano maromaro. Amin'ny zavatra magnanjao moa zany misy ny vahaolana maika, vonjy maika, misy ny vahaolana maharitra. Isorana ny tompon'andraikitra izay isan'ambaratongany. Agnatin'izany ny ministèran'ny mponina izay natonga fagnampiana ho an'ireo traboigna, vahaolana maharitra ihany koa. Fanomezanay ny motopompe isaka ny fokotany mba ahafahan'ny vahoaka ny commune urbaine Fenerive manana fitaovana entina hamonjena ny vona raha ohatra ka misy izay zavatra izay. Samy amela amin'ny fiarovana an'izany loza ateraka ny hain-trano izany. Nambaran'ny olom-bafity fa hoisy ny fiofanana omena mahakasika ny fomba fampiasana azy. Satria amin'ny loza karan'izao fiarahamientana ny tsirairay ny zava-dehibe. Tsy vita ny fanomezana fitaovana ihany fa hoisy ny formation fampiofanana an'ireo quartier mobile na ny tanora lahy na ny tanora vavy afaka manao fiofanana mikasika fampiasana an'izay zavatra izay. Matetika hitrangan'ny haitrano eto Fenerive izay no nanosika azy hitady vahaolana na tonga ny fividianana ny fitaovana ireto ary efa nisy ny firesahana tamin'ny mpiara-nantoka mba hisiany ny fiara mamono ny afo na ny pompier. Lafin'ny fampandrosoana nanomboka ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo ny fanamboarana ireo lalana ao amin'ny fokotany Andranobe ao am-Parafaravola ka ireo fitaovana avy amin'ny faritra loatra mangoro no hanao izany asa izany. Aritra 10 andro eo ny asa fanamboarana ireo lalana mirefy 13 kilometatra amin'ireo fokotany 4 ireo Eli Randriana Artso. Tonga eto amin'ny tapany avaratra ny distrikena Parafaravola ireo fitaovana engin sy ireo teknisianina avy amin'ny faritra loatra mangoro anatanteraka ny asa fanamboarana ireo lalam-pokotany famoaham-bokatra sy fivezivezeny ny vahoaka. Noraisin'ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna eto amin'ny distrikena Parafaravola ireo fitaovana sy teknisianina ireto. Efa hitantsika amin'izao manatro maso zao fa tonga eto amin'ny commune Andranobe ny fitaovana fagnamboaran-dalana avy any amin'ny faritra loatra mangoro. Ka eto dia mitondra ny teny fisaorana ny Andriamatoa lehibe ny faritra loatra mangoro nanome anay an'izany fitaovana anamboarana lalana izay vizivizeny ny vahoaka ato anatin'ny commune zany. Ary eto dia tsara marihana fa ny fitaovana ihany avy any amin'ny faritra fa ny gasoil kosa dia izay eo anivon'ny commune no miantoka anazy. Eto amin'ny commune ambanivohitra Andranobe no hanombohana ny asa. Lalam-pamoaham-bokatra ao amin'ny fokotany miisa 4 ho hatsaraina ka mirefy 13 kilometatra eo ny halavan'ny lalana ho volavolaina. Isaorana lehibe ny lehibe an'ny faritra izay namea ny tety andro ho anay ka miainga avy eto Andranobe izy io izay manana fokotany 4 moa izahay dia ampiangana amin'ny fokotany Ankaiafo makany Apaibary ary Sanavily. Zay zany no faritra iasana tao anatin'ny fijerevan'ny teknisianina zany. Mbola maro ny lalana tokony hoe amboarina fa zay aloha zany no nieritreretana tamin'ity taona ty izay atongavan'ireto fitaovana reto. Aharitra 10 andro eo ny fiasan'ireto fitaovana sy teknisianina ato amin'ny commune ambanivohitra Andranobe. Rehefa vita izany dia ifindra anohy ny asa any amin'ny commune hafa toy ny commune Beanana, Tanambe ary Vohitsara. Mbola hijanany amin'ny faritra loatra mangoro iny isika iresaka olana fahatapahan-jiro matetika any an-toerana. Manoloana izany dia efa mitady vahaolana ny mpitondra fanjakana any amin'ny distrikena Parafaravola amin'ny fahasimban'ny milina mamokatra herinaratra ny jirama ka mbola anaovan'izy ireo antsoava amin'ny fitondram-panjakana ambony sy miantso fitoniana ho an'ny vahoaka any an-toerana fanampanazavana. Ny zava-misy amin'ny fandehanan'ny herinaratra eto amin'ny renivohitr'ny distrikena Parafaravola zany efa telo andro fandrindrana nanomboka omaly latsinainy 2020 ny volana Jona izy ka hatramin'izao
amin'ny 12 latsaka izao andro amin'ny 17 jona dia tapaka ny jiro. Talohan'izay izy mandeha dia tapaka tsy mazaka. Io groupe io dia manana tanjaka 360 kW zay zany ny puissance ao anatiny installé. Fa izy io 300 kWh sisa ny puissance disponible ao aminy. Dia io nandeha hatramin'izay dia misy groupe kely ndray taty aoriana izay manana tanjaka puissance installé zany 160 kW. Io zany ny puissance 6 azo amin'ny groupe indray dia 110 kWh. Fa io groupe kely io zany raha tsy mandeha miaraka amin'le groupe bevata dia tsy mandeha io. Ny antony io izy io andramana mandeha alefan'ny zareo hoe anaovana délestage tournante dia tsy mety. Misy fahasimbana zany ilay groupe bevata izay mazaka 360 kWh zay azahoantsika herinaratra 300 kWh io. Izay no mahatonga io fatapanjiro blackout amintsika etoa tompoko. Ka etsonay vonjy tompoko mba hijerena malaky an'izao zava-misy ato aminay zao indrindra ho an'ny orinasa Lokapro fa ampitaina ihany koa titatitra amin'ny anareo ray aman-dreny lehibe nay ara-panjakana amin'ny ministry ny angovo sy amin'ny filohan'ny fanavozana republika. Ary eto dia manainga amin'ny vahoaka eto Paravaravola zany mba ho ivadika lafim-baovao tanteraka isika ny isa telo voalohany eo amin'ny laharany finday no antsoina hoe rafitra préfixe ho an'ny Telma dia ny 034 ny 032 ny Orange ary ny 033 ny Airtel. Tsika sendrasendra ireny fa zarain'ny tompona ndraikitra misahana ny fifandraisan-davitra araka ny drafitra nasionaly momba ny laharana. Ho an'ny Airtel izao dia niakatra ho 035 izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpanao gazety ny farany volana jona lasa teo. Miray Andrianjafy, Roger Andriamanalina. Ny rafitra préfixe dia nanomboka nampiasaina tamin'ny taonjato faha-roapolo. Rehefa niamaro ny fampiasana ny telefônina dia natao izy anavahana firenena tsirairay. Ao Madagasikara izao dia ny plus 261. Rehefa mivoatra ny telefônina enti-tanana na finday dia nozaraina amin'ireo mpandraharaha samihafa. Fizarana izay ataony sampandraharaha misahana ny fanaraha-maso ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara araka ny drafitra napetraky ny ITU na ny International Telecommunication Union. Ny préfixe 32 dia laharan'ny Orange, 034 Telma ary ny 033 Airtel. Ity faransi izao dia niakatra ho 035 izany hoe miditra amin'ny dingana ambonimbony kokoa nanomboka ny 12 volana jiona 2024. Ho an'ireo tambazotra rehetra ao anatiny io na ny antso na ny internet na ny digitalisation. No marian'ny tale général ny Airtel Madagasikara ramatoa Catherine Chokonte tamin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay préfixe izay fa tsy miova ary tsy misy fiatraikany amin'ny 033 izany. Mariana fa 5 tapitrisa isam-bolana no mampiasa ny tolotry ny Airtel Madagasikara. Lafim-baovao manodidina ny fampiofanana ny fampianarana eny amin'ny université no anoizantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Ny sitraka fiofanana momba ny fanabeazana mampiatina ny éducation inclusive ireo mpanao gazety miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana tany Tomasina. Fiofanana izay nampanaova ny programa miara-mianatra notarian'ny Rabeson Tahina avy ao amin'ny CCSF lapany fanantenana Tanamakoa Tomasina nandritra ny andro rasomampianina Ertina Aristote Morela. Programa iray anivon'ny fiangonana Luteriana Malagasy ny miara-mianatra izay mampiofana ny mpanao gazety nandritra ny roa andro Tedy Tomasina momba ny fanabeazana mampiaty. Mba ahafahan'ireo le mpanao gazety mamokatra fandarana izay ho aparitaka any amin'ireo média na amin'ireo station tsirairay any amin'ny avian'ireo mpanao gazety. Dia mba ahafahan zareo ihany koa manao fanentanana mahakasika ny fanabeazana mampiaty sy mahakasika ny fiatiana amin'ny asa izay antsoroany ary amin'ny alalan'ny fizarana vaovao ihany koa. Efa nanao dingana lehibe ny ministera ny fanabeazam-pirenena momba ny fampiatiana
ho an'ireo manana fahasembanana amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana isantsokajiny tanterahana amin'ny faritra 720 eto Madagasikara ary nisan'izany ny eto amin'ny faritra Tsinanana. Misy ny sekoly efa manomboka mandray ny zaza manana tsy fahatombanana sy fahasembanana fa mbola maro ihany koa ireo tsy mandray ary ireo sekoly izay mandray dia mbola maro ny fampiofanana izay ilain'ireo mpampianatra mba ho tena mampiaty tokoa ilay sekoly tsy amin'ny alalan'ny fanovana ny fotodrafitrasa fa tena amin'ny alalan'ny tena fampidirana ny ataontsika hoe ny pédagogie, fampidirana ny toe-tsaina sy ny kolotsaina mampiaty ao anatin'ny staff administratif ny sekoly anankiray ao anatin'ny programme mpampianarana ary ao anatin'ilay système ray manontolo. Andrasana amin'izao fampiofanana izao ary ny fahaiza-manao ny mpanao gazety mamokatra fandaharana momba ny fampiatiana na ny fanabeazana mampiaty araka ny toeram-piasany tsirairay avy mba ho fampienana ny fanilikiliana mahazo ireny manana fahasembanana anivon'ny fiarahamonina ireny. Nantanteraka fifanaova-tso ny mpiara-miasa ny filohan'ny Université ny Toliara sy ny taleparitra ny Bianco Toliara ho mariky ny fiara-miasa mba hampiroboroboana ny fahamarinana ara-panabeazana isorohana ny kolikoly eny anivon'ny Université Marceliara Volonjanahary Marcel Andriamanatena. Dingana lehibe amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny Université ny Toliara ity fifanarahanam-piara-miasa ity izay tsy voasambany eo amin'ny rantsana Roatonta. Iantoka ny fametrahana fitantanana ao anatin'ny fahitsiana, fahamarinana, mangarahara ary miady amin'ny kolikoly. Teboka 4 lehibe no ifantohan'ny fiara-miasa izay haharitra 5 taona. Fametrahana ny mangarahara sy ny fanidina ny hirika idiran'ny kolikoly amin'ny baka malio 2.0 amin'ity taona ity. Faharoa dia ny fampanandraisana anjara ny tanora amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly. Misy ny réseau d'honnêteté et d'intégrité aty amin'ny université. Fahatelo dia ny fanomezan-tanana mba isian'ny mangarahara ihany koa sy fahitsiana amin'ny fikarakarana ny fanadinana rehetra ato amin'ny université zany. Fa efatra farany dia fandraisana fitarainana zany dia hiara-iasa amin'ilay structure interne anti-corruption zany Bianco. Vonina iady amin'ny kolikoly ny Université ny Toliara. Ho antsika ray aman-dreny, ho antsika mpiadina au baccalauréat, ho antsika izay mpampianatra, izay miara-miasa amin'ireo candidat amin'ny baccalauréat reo. Efa hita daholo ianareo izay misehatra anaty groupe na messenger zay na groupe WhatsApp mitraité sujet ivelany centre d'examen io fampitanjemana izao ataonay androany zao hoe ho hentitra ny Université ny Toliara amin'izay fiarahamiasa amin'ny Bianco zay maha-point 2 azy zay dia hiamafy ambonimbony zay ny fepetra zay ho raisina ao amin'ireo zay mandika lalàna na mpiadina na mpampianatra na ny mpisehatra rehetra anatin'ny baccalauréat io. No tsy ahivina teto ny didim-panjakana mirakitra ny etika sy ny deontolojia mifehy ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra amin'ny anjery manontolo eto Madagasikara. Noporofoina tamin'ny fanambaram-pananana nataon'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny université ny fahavonona mpiara-miasa. Ny tomboisa ireo mpampianatra manana traikefa voaray ho mpiasa-panjakana any amin'ny siskoa ny maro antsetra. Mpampianatra 27 mianadahy no nahavita fiofanana nandritra ny 2 taona tao amin'ny ivitoerana fanofanana mpampianatra CRFRP no notolorana fifanarahana rakasa ny fiandohan'ny herinandro teo Boniface Ramiandrison. Ho fampiakaralatrany ny lentany fanabeazana dia nahazo mpampianatra 27 mianadahy ny fiadidiany fampianarana maro antsetra. 4 mpampianatra amin'ny ambaratonga faharoa, 27 mpampianatra amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Izy ireo izay nivoaka tamin'ny sekoly fanofanana mpampianatra CRFRP na ny Centre Régional de Formation et de Recherche Pédagogique. Antenena ho ny lehibe ny fiadidiany fampianarana fa hampiakatra ny voka-panadinana ireto mpanabe manana traikefa ireto. Zay l'impernasa letovazay ny sanany amina 80% mpampianatra anay ENF recruté sur terrain. Fa matafita 71% zahay amin'ny CPI. Dia mino zahay fa hiakatra bolenta zay kalitao fanabeazana. Haparitaka amin'ny zapy rehetra manerina ny sisikony maro antsetra izy ireo ary omena tombony ny zapy lavitra sy mitokamonina
ho tombontsoany zana-bahoaka tsy misy tombo sy ala vonina amin'izany ireto mpanabe ireto zahay dia magnome toky fa tsy handiso fagnantenana ny centre zay namoaka anay ary tsy handiso fagnantenana ny ministre fanabeazam-pirenena izay nandray anay mompampianatra agnatin'izay fabeazam-pirenena zay natolotra azy ireo ny fifanarahana arakasa mahampiasa mpanjakana azy ireto notrony ireo manam-pahefanana sy mpitondra teto Maroantsetra izay samy nisaotra ny fitondram-panjakana fanavaozana amin'ny fitsinjovana manokana ny Siskony Maroantsetra. Mpianatra 27 no nahazo fiofanana arakasa tany amin'ny distrika ny Borziny ary nomena taratasy fanamariana ahafahana miditra amina asa avy hatrany ireo mpianatra ireo manamora ny fitadiavana asa ny fahavitana fiofanana amin'ny fitoeram-piofanana ka tokony ataon'ny fanjakana aloha laharana ny fampitaovana azy ireny hoy ny sojabe iray any amin'ny toerana Adrien Rasolo Miandrosoa. Renim-pianakaviana tanora lahy sy vavy no nisitrika fampiofanana fo ezaka sy anton'ny ezaka tao amin'ny ivitoeram-piofanana ho an'ny vehivavy eto amin'ny distrikany Borziny. 27 no isany ireo nivoaka voalohany izay misolatra agnarana hoe santatra. Ny tanjona dia anomezana asa mahamatianina ireo renim-pianakaviana sy tanora lahy sy vavy aty amin'ny distrikany Borziny. Ny fampiofanana anton'ny ezaka sy ny fampiofanana fo ezaka izay antanterahany toerana centre de formation professionnelle pour les femmes. Misa 27 izy ireo amin'ny module réceptionniste dia ao ihany koa ny pâtisserie dia ny coupe couture ary agnatin'izao fagnavaozana republika zao zany dia magname lanja ny fampiofanana fo ezaka sy anton'ny ezaka indrindra fampianarana teknika mihitsy mba hisitrahany daholo be rehetra izany ary misy fiantraikany any agnaty volanin-jareo ny fampiofana. Ny fampaherezana sy ny teny jiaby dia niompana amin'ny fanatsarana zay fampianarana teknika zay indrindra ny ampiarina ireo rehetra zay niofana hotraikefa mba ho fidiram-bolany zareo. Nisedra olona ara-pitaovana ireto andiany voalohany ireto satria tsy misy fitaovana izay ahafahana magnano andrana tao amin'ny sekoly na dia eo aza izany na fehitsara ny fiofanana izay nataony izy ireo mpianatra tao agnatiny ity ivitoeram-piofanana ity. Fa tegna ny tombony be hazonay aketo zany dia ny hasa izay entigny andeha melon-tegna. Fa ny olana tsy fisian'ny fitaovana ampiasainay ato amin'ny centre ato. Ampiarana le fianarana, fiompiagna, ny vaksiny isan-karazany tsisy. Ao amin'ny coupe couture na ny machine tsisy. Ny hety sy ny metre ary ny emballage mbola voavidin'ny mpianatra. Fa nefa ny machine lafo tsy azon'ny mpianatra. Tegna etanay mpianatra zany mba farafaratsiny mbo tsy ampy zany fitaovana ampiasainay ato amin'ny centre ny CFPF. Sehatra iray afaka magnatsara ny kalitony asa ny toeram-piofanana ka tokony imason'ny mpitondra ny fampitaovana amin'ny ivitoeram-piofanana tahaka itony ahafahana magnatsara ny kalitony asa ho an'ny ireo mpiofana. Mitombo ireo olona miofana any amin'ny fitoeram-panofanana na ny CFP Ambia na dia mbola tsy ampiaza ny fitaovana fiofanana maro lafy ahafahana miatrika asa avy hatrany no nanofanana azy ireo nandritra ny enim-bolana tanjona amin'izany dia ny fampananana asa sy ny fampandrosoana. Saoly Nirina Estella Rolanda, solitena televiziona malagasy Aniosy. Fiofana 2,7 no navoaka ny Centre de Formation Professionnelle de Référence na ny CFPR Ambia ka notolorana mari-pahavitana izany fiofanana izany. Fiofanana foiezaka maro lafy ahafahan'izy ireo miasa sy mamelo tena avy hatrany no nanofanana. Toy ny fanaovana trano, zaitra, fianarana mahandro mofo sy sakafo miainga amin'ny akora avy aty an-toerana. Teo ihany koa ny fambolena sy fiompiana izay isan'ny fotom-pivelomana ato amin'ny faritra Yorombe. Nandritra ny enim-bolana izany fanofanana izany. Roa ny fitoerana fanofanana arakasa no sokafana tamin'ity taona ity ary lycée teknika iray. Noezana mba hanana izany avokoa ny distrika 3 tantanany ny fitalavam-paritry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa mba hanatratrarana ny tanjona fiofanana manatona ny vahoaka tsy hanavahana saranga sy taona. Natrenin'ireo manam-pahefana taty an-toerana ny lanonana ary manohana izao hetsika izao fa manampy ny olona haleo tena sy hanana asa mahavelona ka hampihena ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay fahavalony fampandrosoana.
Lafiny fahasalamana ametraka paikady ho fanamafisana sy ho fampiarana ny lalàna 12 tsipika aotra 7 tamin'ny 12 izay mamaritra ny famatsim-bola amin'ny fividianana vaksiny eto Madagasikara no ivony adsisika ny arahandreo tompona andraikitra ara-panjakana sy ireo olona mpisehatra maro lafy tany Fianaratsoa raha ity fanadadiana hoetiny François Fanani aina Randrenarson ity. Adsisika amin'ny fanatanterahana ny Fonds National sur la vaccination ka lalàna lany tamin'ny taona 14 dia ny loi 2016-058 no nirahan'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny mba hisiany ny fampiarana izany amin'ny alalan'ny décret d'application no isan'ny tanjona kendreny tamin'ny atrikasa teto Fianarantsoa. Vaccine zany dia misy an'ilay prévention. Ny vaccine araka ny tenen'ny honorable teo dia misy karazany anankiroa. Misy ny vaccine izay vidintsika amin'ny volam-panjakana madiodio, dia misy ny vaccine izay iarahantsika mividy amin'ireo mpamatsy vola reo izay 20 isan-jato vidiny zareo, 20 isan-jato ny atsika, dia raha sanatrika miala zareo dia entsika zany tsisy atokona rehefa avy eo. Fiarovana ny vahoaka fa indrindra hisoroana ny aretina meloa no tena anaovana ny vaksiny, noho izany lahara-pahamehana ny fanateterahana izao atrikasa izao. Dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany ty atele ty zany no ametrahana hoe raha ohatra ka efa lany ary ilay lalàna dia aiza no sorsana vola izay hoe ataotsika malagasy ao anatiny ao no ahafahana hoe miproposé an'izay na mampita an'izay any amin'ireo mpanatanteraka rehetrarehetra, mpanao lalàna, ireo ray aman-dreny ara-panjakana rehetrarehetra izay manana fahefana anao an'izay décret d'application na promulgation an'izay. Apetraka ho ara-dalàna sy rafitra mazava tsara no tanjona lehibe ao anatin'ity atrikasa ity aorian'ny ny fanatanterahana ny fampiarana azy. Lafomba vao ara-panatanjahantena no ndeha nakatonatsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao ho tanterahana manomboka androany ary farana rahampitso 5 Jolay ny andiany voalohany amin'ilay fifanana ara-panatanjahantena natokana ho andreo mpiasa eny anivon'ny orinasa tsy miankina taranja maro no hifananana retsy amin'ny kianjan'ny Eskantanimena no anatanterahana ny fifananana ara-panatanjahantena. Fanadadiana Kanto Ranay Borson. Taranja fito ny fananana amin'ilay jeu corporatif des associations RH fifanana izay ho tanterahina etsy amin'ny kianjan'ny Eskantanimena ny farany herinandro izao. Misy 430 ireo orinasa handray anjara. 430 izay zany mpandray anjara amin'ny asabotsy zao 430 orinasa anisan'ny jeu corpo na avory orinasa lehibe ity jeu corpo ity. Ankoatran'ny jeu corpo dia amin'ny volana septembre zay dia hikarakara webinaire ampahafantarana sy iresadresana miaraka amin'ny olona lina zany amin'ny resaka RH hoe inona ny enjeu vaovao amin'ny RH amin'izao fotoana izao. Anankifito ny discipline olona laovana ao anatin'izany ny basket, ny volley, foot à 7, misy jeu de société ihany keo dia pétanque sy tennis de table. Zay zany no discipline. Araka ny lazain'ny président teo hoe anisan'ny jeu corporatif tena nazahoana orinasa maro tia ho karakaran'ny association ity satria araka ilay lazaiko teo anankifito ny discipline ilay nitroniko teo 430 ny orinasa mandray anjara, 170 sy 200 ny ekipa ao anatin'ireo orinasa ireo ary maherin'ny 550 ny olona ilalao amin'ny eska amin'ny fotoana io zany. Hoentitra amin'ny fanaramaso an'ireo mpikera manady na mercenaire any anaty ekipa ny mpikerakara. Tsy afaka milalao ihany koa ireo mpilalao manana kara-pilalaovana. Ity tournoi ity zany dia tsy maintsy ny mpiara-miasa ao anaty orinasa ihany no mahazo milalao na ny fianakaviany, dia le fianakaviany eto vadiny na ny zanany, zay zany no afaka milalao. Ny praitapona hoe ny cousin tena tsy nataonay tao anatiny mba ilana amin'ilay hoe misy mercenaire na ohatran'izany. Tena ho strict zany zay amin'ny vérification amin'izay. Hoe licencié mba hampitovy lenta sy chance zany ho an'ilay mpilalao dia tsy mahazo milalao ny licencié rehetrarehetra. Isy ny loka sy ny amboara ho zaraina amin'ireo tompon-daka amin'ity fifanana ity.
tapitra tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao an-tsary izay natolotra anao teto tamin'ny tsy androny sabotsy ity mankasitraka ireo namana mpanao gazety sy ny namana teknisiana na renisa lahy tamin'ny fanatotosana fa indrindraindrindra tsy adiniko ny mankasitraka anao tany tokantrano nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao mirary anao hiatrika ity farany herinandro ity ao anatin'ny fahasalamana sy ny fahombiazana tanteraka ny tena kometraka ny veloma mandra-peona ao amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko